fanana teo amin'ny orinasa Filatex sy vahoaka anakatom-bahoaka e. Porofona tamin'ny alalan'ny fizarana varisina le izy nisy ombovona anehoana izay fifanana malagasy satria mafy loatra ireo ratram-po izay nahazo an'ireo vahoaka nandritrandreny Zavasio tamin'ny 19 mai 2014 reny. Dia tsy ankilan'izay rehetrarehetra izay ihany koa dia miroso hatrany amina dingana fifanarahana. Ifarana tsy hoe fifanarahana tsisy olona vahoaka miala eo amin'ny taniny sy ny trano eo akatom-bahoaka ary amafisiko fa anorona ny trano izay sombain'ny afary malagasy sombain'ny orinasa Filatex. Izay rehetra izay zany tena marina dia dingana goavana izay tsy mora ny nandalo tamin'ny dingana io. Izay tiako tenenina ihany koa tao anatin'izany resaka izany tsy nisy resaboly fa nizahana mihitsy ny ampisy ny lanja ny tany sy ny trano ary bras de fer tanteraka ny fampiresahana tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny olona moa ka amin'ny ankapobeny dia ireo fitiava-kely ny tena mibahana tamin'ny tsy nahalaminana ny olana io ankehitriny zany verina fihefana vahoaka Morakenda sy Filatex ny verina ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ipanjina no avy kokoa ny fampandrosoana izay teneniko hoe fampandrosoana tsisy mahatombontsoa anakirotana ny tsirairay avy.